tokony tamin'ity farany herinandro ity moa no nanatanteraka ny fanombohana ny fiadinan'ny tompon-dakany ho amin'ny tompolalaovana 7-7-7 ny seksiona Vakinedina taranja rugby noho ny fandaminana teo amin'ny fampiasana ny kanja nefa dia voatery ahembotra na ny fa 1-20 na ny fa 7-20 ny volana oktobra ho avy zao izany fanokafana ny tompolalaovana izany mitondra fanazavana mahakasika an'izay fanemorana izay sy ny fiantsonan'ireo fileovana voakasiky ny fifaninanana ny filohan'ity seksiona Vakinedina ity. Miarabantsika mpijery mahery ny anjaiko tsy resaka rugby Vakinedina moa zany tokony isokaza amin'ny alahady 7 oktobra teo fa noho ny fandaminana anatin'izay misy ato amin'ny section sy ny ligue dia ahembotra mety amin'ny 21-28 zany ny coup d'envoi ny fanokafana ny tompilalaovana 2018-2019 amin'io zany nakafana le tompilalaovana 2018-2019 ka noho izany manentana an'ireo filevana rehetrarehetra sy miaraka amin'ny Vakinedina mba ho tonga ao amin'ny Malakama zany amin'ny alatsinainy 8 oktobra amin'ny 12 ao Malakama zany fivorintsika. Misy ty fikambanana mijoro ty aiza ho aiza ny fiara-miasa ny section Vakinedina amin'izany fikambanana zany inona ny tanjona ankoatran'ny hoe resaka politika raha eo amin'ny tanora? Le fikambanana miara-mitolona miaraka amin'ny solombavavoaka fanovana dia miara-miasa amin'ny section Vakinedina izy io. Izy io sy fikambanana voaforona voaina zany dia nieritreritra zany izy hoe nanana le tanora rugby mihitsy zany resaka hoe fitazana le tanora zany amin'ny resaka rugby dia ny section Vakinedina zany sy afidianany iaraha-miasa. Mety isy fe zany ny hoe etsika ara-panatanjahantena erahana ny F3 MSF. Ny etsika araka fanatanjahantena erahana amin'ny F3 MSF dia misy mihitsy rehefa vita mihitsy zany ny fifanarahana ny Vakinedina sy ny fikambanana amin'ny resaka etsika resaka lalao rugby ihany io. Dia ny akoatran'izay moa zany efa napitako teo moa efa nilazaiko teo le resaka hoe programan'ny Vakinedina amin'ny 8 oktobra io le ao Malakama io zany ny izarana poule zany ka manentana antsika rehetrarehetra mba ho tonga amin'io alatsinainy 7 oktobra io.